Efa ampirin tanteraka amin'izao fotoana izao ny fanatanterahana ny politika ny aina manjery-panjakana manakaiky ny vahoaka. Miezaka ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana manarina ny TVM sy ny RNM manerina nosy no sady mamerina amin'ny na ara-teknika io na amin'ny fomba fiasa ho fanajana ny demokrasia sy ny zon'ny olona ahazo vaovao marina. Amin'ireo orinasa serasera rehetra misy dia raha antsika manaiky fa ny TVM sy ny RNM irery ihany no tena mivoy vaovao voamarina maro-potitra mifandraika amin'ny etaeta sy ny tombotsoa amin'ny besony maro ary indrindrindrindra tsy mba mivoy andreny vaovao mampisahotaka mampiady saina na koa mabekalizo izy mazenga zay satria tsisy idiran'ny tombotsoa amin'ny besony maro zany fa ny vaovao mifandraika amin'ny asan'ny fanjakana, vaovao mifandraika amin'ny asa tana maro maro, vaovao mifandraika amin'ny tombotsoa amin'ny besony maro, zany ihany ny voizin'ny TVM sy RNM. Raha ny sendra olana tamin'ny fanapaharana ny sary sy ny feo ny TVM sy ny RNM teto-tolany aro, voavay izany ankehitriny, nahazo fitaovana raitra maro toy ny caméra, solosaina, émetteur, ary nahazo trano bloc teknika ihany koa anatsarana ny asa atao. Nandritra ny lanonam-pitokanana teto no nilazan'ny ministra tokony andraikitra fa misy lalàna mifeny serasera ka efa manomboka mijery fotony izy ireo mijery ireo tsy manara-dalàna. Anka manontany tena ny olona hoe mbola misy fanjakana ihany ve? No dia zany nefa zavatra mandeha ato amin'ity radio ty ohatra dia mbola vera foana ihany anao ny daniny kibonao satria hoe andro fahalalahana zao. Le lalàna nefa dia milaza tsara fa malala tokoa fitenenana, malalaka ny asa fanaovan-gazety, saingy mijanona zany fahalalahana zany rehefa manomboka fahalalan'ny hafa, misy fetrany zany le fahalalahana fa tsy zay daniny kibo no atao ka sanatria vavana dinilela ompamivantana sisa mitsoalefa amin'le radio. Amin'ny anaran'ny filoham-pirenena dia manapahana ty Lovanty ho mariky ny fanolorana ny faritra nosy an'izao bloc teknika sy fitaovana raika isa tokony izao. Anisany nitatitra ny olan'ny RNM sy ny TVM teto-tolany aro tao amin'ny governemanta ny ministra mpiamby faritra Sabani Nordine. Samy ahazo anjara amin'ireto fitaovana vaovao ireto avokoa ireo distrika telo aty amin'ny faritra Nosy.